Faly manjoy anao indray eto amin'ny tambazotra serasera amin'izao maraina izao ety anivon'ny natiora. Hiaraka andinika ny soratra masina indray tsika ao anatin'ny fotoana fohy kanefa mialohan'izany dia tianao filazana kely amintsika izay mihaino sy manaraka fa ezaka isika manomboka izao hamoaka horonan-tsary indray isan-kerinandro ho fiarahana mandinika ny soratra masina izany. Arak'izany dia manasa anao ary mba hiazote na hanaraka amin'ny Facebook ary ihany koa hijery ao amin'ny YouTube izay hitanao ny roy na lien ahafahanao manaraka izany ho ataontsika tahiry tsara izany ahafahanao mijery ihany koa ireo izay fandaharana efa tany amin'ny lasa. Izay no ela fa andeha ary isika andeha hanokatra ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Baiboly dia misy lehilahy anankiray izay nahery dia nahery tokoa, mpanjaka izy io. Ary tamin'ny vaninandro ny ainany dia tsy nisy mpanjaka na tanjaka na nahery noho izy teo amin'ny tany sy ny firenena. Io lehilahy io dia tena tsy vitany nahery fa nanan-karena ary ireo mpanjaka maro lahy vavy dia niazakazaka andeha hamangy sy hijery izany atao hoe lapa sy atao hoe fireneny izany lehilahy izany. Io lehilahy io dia tsy iza fa i Solomona ilay zanaky i Davida. Mety manontany teny ianareo fa inona no nahatonga an'io lehilahy io nanana fahefana sy harena lehibe toy izany. Dia atsahivintsika ny tantara dia fantatra fa i Solomona dia nahazo fitahiana manokana avy amin'Andriamanitra. Tsy inona izany fa ny fahendrena. Rehefa nanontany azy Andriamanitra hoe inona no tianao ataoko aminao, angatao izay tianao, dia fetsy tokoa ny lehilahy satria nangataka fahendrena izy. Izany fahendrena izay azony amin'Andriamanitra izany dia nanome azy ny fahalalana rehetra, ny fahaizana rehetra, ny fomba amam-panao rehetra, ny fahaizana mandray fanapahan-kevitra ahatonga azy olona farak'izay manana ny maha-izy azy teo amin'ny tontolo sy ny firenena. Mpanjaka raha teo moa izy ary dia vao mainka mora taminy nampiroborobo an'izany fanjakana izany. Taty aoriana nefa dia mampalahelo fa fantatra fa i Solomona dia ratsy ny fiafaran'ny tantarany. I Solomona dia lehilahy anankiray izay nahazo ny zavatra rehetra izay nilainy tetỳ ambonin'ny tany. Kanefa rehefa tamin'ny fiafaran'ny vanim-potoana nanjakany dia niodina tamin'Andriamanitra ny fony. Niodina tamin'Andriamanitra izy ary nampalahelo an'Andriamanitra izany. Vokatra izany dia noho ny fianianana nataony tamin'i Davida fa sy ny fitiavan'Andriamanitra ny Davida dia tsy nasoron'Andriamanitra ny ain'i Solomona. Kanefa kosa vokatra izay fiodonan'i Solomona tamin'Andriamanitra izay dia nasoron'Andriamanitra teo am-pelatanan'ny taranaky Davida ny sivy ampahafolon'ny fanjakana izany. Mampalahelo izany tantara izany satria ny fahendrena sy ny fahalalana sy ny fahaizana dia tsy naampy ahafahan'i Solomona miaro ny ainy na nahafahan'i Solomona mitahiry ny anjarany eo akaikin'Andriamanitra. Dia vakintsika vetivety izay voalaza ao mpanjaka voaloha. Mpanjaka voalohany toko fahafolo ny andininy fa 420 manao hoe ary ny tany rehetra nitady ahita ny tavan'i Solomona mba hiaino ny fahendrena izay nataon'Andriamanitra tao am-pony. Dia amin'ny andininy faha-efatra amin'ny toko faha 112 dia manao hoe ary noho ny efa antitra Solomona dia navily ny vadiny ny fony anaraka Andriaman-kafa. Ka ny fony tsy mba nahitsy tamin'i Jehovah Andriamaniny tahaka ny fony Davida rainy fa Solomona nanaraka any Astara sy andriamanivavin'ny Sidonia sy Milkoma fahavetavetan'ny Amonita. Ny zavatra misy izany dia nanaraka Andriaman-kafa i Solomona. Fa ny fahalalana teo am-pelatanan'i Solomona ve dia tsy ampy na ahafantarany fa ireo Andriaman-kafa izay nitompon'ireo vadiny maro samihafa dia tsy ilay Andriamanitra mpahary. Ny zavatra voalazan'ny Baiboly dia
I Solomonina dia tsy nanaraka an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra, fa tamin'ny apahan'ny fony ihany. Dika izany fa ny fahalalana rehetra izay tao an-tsainy dia tsy ampy nanambarany na nanarahany ny fahendrena avy amin'Andriamanitra. Isika tokoa eo anivon'izao tontolo izao dia matetika no mifanehatra amin'ireo olona manam-pahaizana maro samihafa. Ilaza ohatra aminareo manokana ako, misy teolojianina fanta-daza aty Eropa ary manana ny maha izy azy mihitsy eo amin'ny sehatry ny atao hoe fandalirana sy fikarohana ara-tsiantifika, ary manana fahaizana manokana momba ny Baiboly sy ny testamenta taloha io lehilahy io, Thomas Romer no anarany. Noho izany dia mahavariana dia mahavariana fa na dia anatin'ny faratampon'ny fahalalana aza ity lehilahy ity, dia misy zavatra izay azo atao hoe amiko aloha fa tsy fantatro ny fijeriny hafa mahagaga, satria ity lehilahy ity dia tsy mino an'Andriamanitra na atao hoe athée. Nanoratra mihitsy izy boky mitondra lohateny hoe l'invention de Dieu, na atao hoe ny famoronana ny fotom-pisainana momba an'Andriamanitra. Thomas Romer dia lehilahy manam-pahaizana, teolojianina, kanefa dia ny fahalalany sy ny fahaizany dia nitondra azy ao amin'ny faharesen-dahatra fa tsy misy izany atao hoe Andriamanitra izany. Isika koa eo amin'ny fiainantsika dia matetika mandalo fitsapana, matetika dia voazongozona mafy ny finoantsika. Te hilaza aminareo fa andramana manokana raha fony izaho mbola tanoranora dia nanana namana vazaha, dia ndresaka tamin'ny momba an'Andriamanitra dia ozy izy manontsaina ahy, mangino ianao ozy izy fa izaho tsy te hihaino anao. Izaho ozy izy raha resahanao fivavahana zany na resahanao Andriamanitra zany dia tahaka ny miresaka kisoa amin'ny musulman ianao izy na amin'ny silamo izany, dia tena takina ako tsy nahateny ary tena tsy naposiko ny valitenin'ity namako ity, satria izany ny atao hoe finoana na fivavahana na zavatra milaza momba an'Andriamanitra dia misy olona tsy mazaka mihitsy, ary mihamaro dia mihamaro hatrany izy ireo. Ny zavatra misy indrindra dia efa manomboka manana argument na atao hoe foto-kevitra izy ireo hanoherana izany fisian'Andriamanitra izany. Manoloana izany, isika mino dia indraindray tahaka ny adaladala, isika mino indraindray dia tsy manana intsony ny atao hoe argument na foto-kevitra na fahalalana entina manazava ny finoantsika. Izany zavatra izany dia mitombo izany ary raha malala fa hitohy hatrany ary atsoatsy dia ho mafy ny tohan'ny tantara. Inona no tokony ataontsika manoloana izany toe-javatra izany? Dia vakiantsika izay voalaza ao amin'ny Korintianina 1:1. Zavatra misy nefa dia izao, efa voalaza ny Baiboly izany, efa voalaza fa isika izay manaraka an'Andriamanitra dia tsy maintsy andalo fisedrana. Andalo fisedrana amin'ny lafiny rehetra, eo amin'ny vatantsika, eo amin'ny nofo aman-drà, eo amin'ny fiainantsika, fa indrindra ihany koa eo amin'ny fomba fisaina sy ny fotom-pisainantsika. Ho jeren'ny olona tahaka ny adala isika. Satria raha ny atao hoe fahalalana sy fahendrena amin'izao tontolo izao dia ny tsy fisian'Andriamanitra, ny saina izay manana kapasite na hoe fahatratrarana mandinika ary mitondra fanazavana amin'ny zavatra rehetra, tahaka ny Big Bang izany, tahaka ny évolution izany, évolutionnisme, dia ny ireo izay miezaka hanohitra izany fironana izany na tendance izany dia hita fa atody miady amam-bato. Izao ny voalaza ao amin'ny Korintianina 1:1, ny 9:20. Aiza ny endry, aiza ny mpanora-dalàna, aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao. Tsy nampodian'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendren'izao tontolo izao? Eo amin'ny 5:20 manao hoe fa ny fahadalan'Andriamanitra dia endry noho ny olona ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Fa ny adala, 5:17, fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra ampahamenatra ny endry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra ampahamenatra ny mahery.
Ny zavatra misy eto dia izao, ahozongozon'Andriamanitra, tsy maintsy ho avy ny fotoana anehoan'Andriamanitra ny fahamarinana. Ny fahamarinana tsy misy fangaro, ny fahamarinana tsy azo hozongozonina, dia tsy inona izany fa ny fahamarinana sy ny fahalalana faratampony mikasika ny fisian'Andriamanitra izany. Ho avy ny fotoana izay anomezan'Andriamanitra ny fahefana ho an'ireo vahoakany, ho an'ireo izay mino ny anarany, ahafahany mitory, ahafahany manova fon'olona maro, ho an'ireo izay olona vonona handray izany. Fa ho avy kosa ny fotoana ho an'ireo izay milaza fa fahadalàna ny fisian'Andriamanitra dia hiseho amin'izy ireo ny voninahitr'Andriamanitra. Mandra-pahatonga izany fotoana izany anefa dia tsy maintsy misy fanenjehana, tsy maintsy misy fitsapana ho lalovan'ny vahoakan'Andriamanitra. Ho tahaka ny adala isika, ho tahaka ny olona malemy saina isika, ho tahaka n'ireny olona mitady anisy ratsy na hitondra fandemetsana ho an'ny olona isika. Tsy afaka hatakatra ny fahalalana na ny fahendrena ho entintsika izao tontolo izao. Ny zavatra misy anefa dia voalaza fa tsy maintsy ho ararin'Andriamanitra izany fahadalan'ny olombelona izany. Ny fahadalan'Andriamanitra aza hozy izy dia mbola ambony noho ny fahendren'olombelona. Fahendrena dia tokana ihany. Ny fahendrena dia tokana ihany. Ary voalaza eo amin'ny 7:20 izany manao hoe 7:4 azafady, fa amin'izay vao antso kosa na jiosy na jentilisa dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Ny fahendren'Andriamanitra dia ny herin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany izay mitondra ny fahamarinana ho an'izao tontolo izao. Mety tsy manana fahefana ianao hanazava ny fisian'Andriamanitra, mety tsy manana hery ianao entina hanaporofona ny herin'Andriamanitra, mety tsy manana fahendrena tahaka ny Solomonina ianao hampitolagaga izao tontolo izao. Kanefa kosa manana finoana ianao, dia ny finoanan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izany, izay maty ho anao teo amin'ny hazo fijaliana ary mitondra ho anao ny famonjena sy ny fahamarinana. Sambatra ny mino nefa tsy mahita. Ny finoana no mahavonjy. Rehefa nanantona an' Jesosy ireo olona maro dia matetika izy no mamaly hoe mino va ianao. Matetika izy no mamaly hoe ny finoanao no nahavonjy anao. Ary ny finoana dia ampy. Ambony lavitra noho ny fahendrena sy ny fahalalana. Raha vao miezaka fotsiny ianao hanazava ny finoanao, hanazava ny fisian'Andriamanitra, dia efa miditra sahady ao anatin'ny fiezahana ianao hanazava amin'ny herin'ny tenanao. Ny fanaran'Andriamanitra dia fandehanana amin'ny finoana. Tenana ny zavatra ho avy, fahatokiana ny zavatra tsy hita ao amin'ny Hebreo 12 no milaza izany. Amin'ity maraina ity dia te hanao fiakana, hanome fiakana ho anao indray aho, dia ny anananao fahasahiana hitory sy hilaza ny finoanao. Na inona na iza olona manoloana anao, na olona mahay ny momba an'Andriamanitra na tsy mahalala ny momba an'Andriamanitra, na olona milaza azy ho manam-pahalalana na tsy manam-pahalalana, na milaza azy ho mahafantatra ny zavatra rehetra sy ny zava-miafina rehetra na tsy manana izany rehetrarehetra izany, dia aoka ianao hijoro, hilaza ny finoanao, ny fitiavan'i Jesosy ianao, ny soa nataony taminao, ny finoana izay nahavonjy anao. Misy teny ao amin'ny Baiboly hamaranako azy ao amin'ny ohabolana 7:5 manao hoe matoki an' Jehovah, aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy fa izy no andamina ny lalanao. Izay no teny mba tiako ho zaraina amintsika amin'ity maraina ity, ary mino aho fa anao izay fanandramana izay ianao, ilaza ny finoanao tsy ampisalasalana na ampiambahambana, fa kosa anambara ny tsy ambaratelon'ny fahendrena izany, dia tsy inona izany fa ny herin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany izay maty ho anao. Mandra-peona indray ary tompoko ho amin'ny horonan-tsary manaraka.